Miarapa-tompoko lasy sy tomboko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao. Tsaina-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Tsy misy antony tokony tsy anatanterahana ny fifidianana amin'ny 7 Novambra ho avy izao, araka ny tenin'ny kandida Marc Ravalomanana, raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy nandritry ny hetsika no karakarain'ny masoivon'ny Afrika Atsimo androany tetsy Ivandry. Tokony hisy ny fifidianana satria efa maika ametraka ny mpitondra heveriny fa hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ny malagasy araka ny fanazavany hatrany. Andeha raha antsika avy hatrany antsiprian'izay. Efa sasamiandro ny fifidianana ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana. Ireo mpamatsy-vola iraisam-pirenena ihany koa dia efa nampiantony ny famatsim-bola avy amin'izy ireo aloha mandra-pahatonga ny fotoana hipetrahan'ny mpitondra voafidy eto Madagasikara. Rariny loatra noho izany araka ny fanazavan'ny kandida Marc Ravalomanana raha atao izay hatanteraka ny fifidianana. Isy ny fifidianana zany aloha dia tena matoky. Fa isy ny fifidianana asa raha mba faheninareo fa zareo Union Européenne sy ny Banque mondiale ary ireo mpamatsy-vola efa nampiantona aloha. Ny famatsim-bola eto Madagasikara fa miandry ny fifidianana iroso. Zay ny fandehany ray zay mafy be koa ny tsindrina pression ataon'izy ireo voaniona tamin'le représentant ny secrétaire général ny Nations Unies ireo voateo c'est que ndresahana ka tokony hisy ny fifidianana satria efa tena mijaly loatra vahoaka ny zavatra ndresahany tamin'ny teo dia hoe faly zay mahita ny fisotran'ny pré-campagne nataonareo eto Madagasikara sy ny zava-misy satria tsy dia nisy problème firy hatramin'izao ny zavatra tsapanay miverina taty zay dia nahita ary mbola ho avy aty dia efa naniraka olona koa zay manara-maso ampirovizao tonga eto zao tsy hoe nandeha be fa niova misy izy tamin'ity fa dia mba mivoatra zany taloha nanao campagne 30 andro fotsiny zao manao campagne maro zay tsy voaheritaona miankina aminao ihany mitantana an'le entimanana raha mivatravatra be anao voalohany hitaniavanao eo anao fa raha milamina tsara anao dia mandinitra tsara dia mahita tsara mandrindra an'izy sy mandamina an'izy dia maharitra anao diso hevitra be satria zatra an'le taloha ny olona dia tonga dia samy mieritreritra hoe vola mahatonga ny campagne tsy vola ny campagne fahaizana mampita amin'ny olona ny zavatra ataonao ny fahaizana milaza hoe zao ny angatahan'ny olona ny tetan'ny olona fa tsy hainao ny raha irodorody be amin'ny enti-manana ry lany aloha eo anao namanamety mandivotolona raha voana aminao. Vonina hiatrika izany fifidianana izany ny kandida mitondra ny larina fahadimy amby roapolo sady nanambara fa tsy manambany velively ireo kandida mpifaninana aminy rehetra. Izy rehetra ka izy rehetra hoe mety rehetra olany daholo dia aloha tsy azo tsinitsiniavina zareo tsy diso hevitra be zany tsy azo suggestive hitanareo Croatie atao lasa tany amin'ny finale. Nampatsiahatra any moa Andriamatoa Marc Ravalomanana afa amin'ny alalan'ny fifidianana trany ny fomba tokony hakana fahefana amin'ny tany demokratika. Fanankalazaina androany ihany koa ny andron'ny fahafahana sy ny andron'ny vaka ho an'ny Afrika Atsimo. Lanonana teny amin'ny trano fonena ny masoivo afrikanina tatsimo tetsy Ivandry no nanamariana izany. Nampatsahivina nandritra ity fankalazana ity fa masahana sehatra maro indrindra ny lafiny sosialy sy toe-karena ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Afrika Atsimo. Fanampanazavana. Zava-dehibe loatra ho an'ireo mponina ao Afrika Atsimo ny nahazona ny fahafahana na ny Freedom Day. Noentina nanamariana ny fiafarany ny fanavakavahana teo amin'ny fotsy hoditra sy mainty hoditra tatsy Afrika Atsimo ity fankalazana ity nanomboka tamin'ny taona 1970. Misy lanjany ara-politika noho izany ny Freedom Day. Tsy dia magaga ihany koa raha nampatsiahany mazava-dehibe ny fifidianana izay ho tanterahina eto amintsika amin'ny fahafitony volana Novambra ho avy izao ny masovoan'ny Afrika Atsimo eto Madagasikara. Ny gouvernemanta sy ny olom-pirenena malagasy zahay ny amin'ny fanohany arite hanamafietun fa manohana ny firakaram ny fifidianana ari maniry ny sia ny fifidianana madiu si milamna. Misotra tumku, misotra besika,
Mankasitraka. Thank you very much. Sehatra maro samihafa toy ny fahasalamana, ny teknôlôjia vaovao sy ny toe-karena ary ny fizahantany moa no isian'ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Afrika Atsimo. Vaovao mifandraiky amin'ny fifidianana kosa no anohizantsika ny fotoana. Nivoaka androany ny valin'ny fitsirihana nataon'ny délégation avy amin'ny fivondronam-ben'ny francophonie momba ny lisam-pifidianana eto amintsika. Nisy ny lesoka hita tao anatin'izany ary tsy maintsy ahitsy faran'izay aingana. Toy ny fahitana ny anaran'ireo ankizy tsy ampy-taona. Tao ihany koa ireo anarana miverina maromaro ao anatin'ny listra izay mahery ny 2 sy 1 alina. Mila tsaraina ny lalam-pifidianana amin'ny fifidianana manaraka ary ampiarina mivatana mba hisian'ny mangarahara ho iatrany ireto délégation ireto. Tsy manakana ny tsiro hosoana amin'ny fifidianana amin'ny 7 novambra kosa nefa izany, hoy ny filohan'ny Sony androany. Edena Eliasy, Manorandre Malala. Fidy mahery ny 2 sy 1 alina no miverina indroa na maromaro ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana. Io no valin'ny fitsirihana nataon'ny délégation manokana avy amin'ny fivondronam-ben'ny francophonie. Noho izany, mangataka izy ireo mba anitsiana faran'izay aingana io listra io. Tsy tokony isy anarana miverina indroa intsony ao anaty lisam-pifidianana, esorina tanteraka anaty listra ary tsy ho isan'ny mpifidy amin'ity taona ity ireo ahitana anarana miverimberina ireo. Ny CENI efa niezaka araka izay azo natao imbetsaka nanao an'ny antsoina hoe opération de dédoublonnage fa ny système izay nentin'ny OIF teto amintsika zany dia système très approfondi ary tena avancé be dia mbola nahitany an'ireo le hoe 12 000 inscriptions multiples reo zany. Dia ny zavatra tsy maintsy ataontsika nefa zany rehefa ohatra ka androso anatin'ny fifidianana antsika dia ny fanajana ny norme hoe olona anankiray dia vato anankiray. Dia anatrehan'izay zany ny recommandation nomen'izy ireo zany dia hoe atao ao anaty listra daholo reo olona rehetrarehetra zay tafiditra tao anatin'izay inscription multiple zay dia apetraka any amin'ny bureau de vote. Zay ny ataon'ny zareo hoe liste rouge. Dia tsy afaka mifidy zany reny olona rehetrarehetra reny eny anatrehany bureau de vote rehetrarehetra. Ezekilan'izay, anaran'ankizy mbola tsy ampy-taona mahery ny 3 no hita tao anaty lisam-pifidianana araka ny fitsirihana hatrany. Ireo anarana ireo izay tsy mbola ampy-taona mialohan'ny faranan'ny fanoratana anarana tao anaty lisam-pifidianana ny 15 aprily lasa teo. 5 tao aorian'io daty io kosa vao feno taona ireo ankizy ireo. Tokony esorina faran'izay aingana ao anaty listra ny anaran'ireo ankizy ireo mba tsy hitongilanana amin'ny hafa ary isian'ny mangarahara ihany koa. Amin'ny fifidianana manaraka kosa tokony isy ny lalàna mazava mipetraka mba ampidirana anaty lisam-pifidianana ny anaran'ireo ankizy feno taona mandra-pahatonga ny datim-pifidianana voatondro. Satria zay no lazain'ny lalàna antsika fa zareo zany zao manao an'le recommandation amintsika miteny zao hoe ny amin'ny manaraka ozy izy dia ovana le lalàna dia hoentina zany ny fanovanan'izay lalàna zay hoe rehefa hikitika ny lisam-pifidianana antsika dia jerevana ny ankizy efa feno taona alohan'ny atongavan'le fifidianana. Zay lalàna antsika tsy mipermettre an'izay hatreto zany. Dia zao zany edivana no idiran'izay zavatra eo anatin'ny lalàna hoe raha tany amin'ny entre 1er décembre tsika sy 31 janvier nanao ny enregistrement des électeurs dia normalement zany raha izay le recommandation zay ary zay ny tena tokony ho izy za président CENI dia resy lahatra amin'izay zavatra zay dia no hoe tamin'izay fotoana zay zany tsika dia tokony ho nijery ny ankizy rehetrarehetra ho feno 20 taona tato anatin'ity fifidianana ity ka na mbola 17 taona raha izy zany dia tokony natao le enregistrement. Ireo amin'ny ankabehany no tena lesoka hitan'ireo délégation avy amin'ny fivondronam-ben'ny francophonie izay marihana fa ny CENI no niantso azy ireo anao izao fitsirihana izao mba hisian'ny mangarahara ao anatin'ny fifidianana. Tsy misy fikitihana lisam-pifidianana kosa fa efa misy ny teknika mba hisorohana izany. Tsy atao sakana tsiro sona amin'ny fifidianana kosa nefa ireo lesoka hita ireo io ny avy eo anivo ny fivondronam-ben'ny francophonie sy ny filohan'ny CENI androany nandritra ny famoahana ampahabe maso ny valin'ny fitsirihana ny kalitaon'ny lisam-pifidianana eto amintsika izay natrehan'ireo solotena avy amin'ny candidat 9 androany tetsy Nanisana.
fa anisany manana andraikitra feno amin'ny fikarakarana sy ny fampandehanandrara rehetra mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana ny olom-pirenena tsirairay araka ny nambarany fikambanana iray miaro ny zon'olombelona androany mba hahafahan'ny olom-pirenena mandray andraikitra dia zava-dehibe ny fanarahana fiofanana mahakasika ny fifidianana sy ny fomba fitondrana olona araka ny nambarany ity fikambanany ity hatrany vaovao tanteriny noro fitiavana eo amin'ny sary ny rivo Rajaonarivelo. Tsy natokana ho fitaovana amana ny disadisa eo amin'ny samy kandida ny antoko fa kosa toerana iray natao hanovozana fahalalana sy fanabeazana ho an'ny olom-pirenena raha ny fanazavan'ny fikambanana iray miaro ny zon'olombelona. Tsy azo entina anohanana antoko na hapilatsaka hovidiana kosa ny fikambanana mijoro ara-panjakana satria manontona ny lalàna raha ny fanazavana hatrany. Kandida na antoko izy ireny voararany lalàna tsara azavainy zay satria dia isaky ny fifidianana izay dia miteny izany foana satria dia maro ireo manangana fikambanana faran'izay aingana hoentina eny anivon'ireny mpifaninana ireny manana ny tombotsoa manokana ny angambana izy ireny fa ny zavatra hita efa tapitra ny fifidianana dia tsy hitanao intsony ireny fikambanana ireny. Ny fiarahamonim-pirenena UNMDH dia sarotiny tokoa ary anara-maso an'izany izay fa manimba an'izany hoe fikambanana izay najoro ara-panjakana izy ireny. Misy koa ny fikambanana kosa izay informel na koa reny komity mpanohana izay zotanteraka manangana an'izany. Reny angamba ny tokony apetratsika mpifaninana na ny antoko amin'izao fotoana izao zotanteraka mametraka an'ireny komity anohana reny isaky fokotany isaky. Ankoatra ny antoko politika, ny mpiara-miombonantoka, ny mpitondra fanjakana manana anjara amin'ny fampandehanan-drara rehetra amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy eo amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena vanina, ny eo anivon'ny fiangonana sy ny ray aman-dreny ara-drazana. Adidin'izy ireo ny manitsy ny olom-pirenena tsirairay avy, manoloana ny mety ho korontana, mitranga, mialoha, mandritra ary aorian'ny fifidianana. Ny mpanao gazety izay manana anjara toerana lehibe eo anivon'ny fifidianana dia fatatsika fa misy ihany koa ireo aina manjery izay tantaniny ireny mpifaninana ireny na ireny toantsika hoe mpanohana kandida ireny. Hisy araka izany ny fampiofanana ho an'ny olom-pirenena mikasika ny tontolon'ny fifidianana sy ny fomba fitondrana olona tariny ity fikambanana ity anomboka ny herinandro ho avy izao raha ny fantatra androany teto Analakely. Eo amin'ny resaka fahasalamana kosa indray no anomboantsika ny anohizantsika ny fotoana azafady tompoko noho ny ezaka nataon'i Madagasikara tamin'ny fanatontosana ny fanaovam-bakisiny miady amin'ny polio na ny lefakozatra nandritry ny polio andian'ny 17 no nazahoantsika ny sata Madagasikara afaka amin'ny aretina polio tsy midika nefa izany fa hitsahatra hatreo ny fanaovam-bakisiny. Itazomana io sata io indrindra ary no antony anohizana trany ity etsika ity. Ny distrika ny Sambaviny moa no anokafana amin'ny fomba ofisialy ny polio andiany 17 izay ho tontosaina amin'ny 29 ny volana septambra ho avy izao. Vaovao tanteriny noro fitiavana trany eo amin'ny sary ny rivo Rajaonarivelo. Ankoatry ny fanaovana vaksiny, fomba iray ahafana misoroka ny firongatry ny tsimokaretina polio na ny lifakozatra ny fahadiovana. Izany hoe ny fidiovana amin'ny alalan-drano sy ny savony mialoha ny karakarana sy hinanana sakafo, eo koa ny fisotroana rano madio. Marina moa fa tsy ny zazalatsaka ny 10 taona ihany no mety voan'ny polio fa ny olon-dehibe ihany koa. Ny paikady atao moa zany amin'ireo andro ireo dia ny fanatony isa-tokantrano ny fanatonan-dreo mpiasa ny fahasalamana sy fampitanana fahasalamana anao ny vaksiny isa-tokantrano fa misy ihany koa ny toerana voatokana andraisana zany. Fantatsika fa ny amarana koa dia zao nahita ambokany ary zany milaza miara-mahita ary tsy izany no teny azy fa ny raisam-pirenena raha nilaza fa nisy vokany lehibe ny hetsika 13 be zao nataontsika taohatry an'ireny trangana polio teto Madagasikara reny. Mila
tandrovana tsara ny zany nahazahotsika an'izany hoe tsy misy polotsiny eto Madagasikara. Tsy vitsy amin'ny zaza eto Madagasikara kosa no mbola tsy misitraka ny vaksiny miady amin'ny polio. Ahina mindra ny tsy mikaretina amin'ny ankizy mahery ny roanjato isa manodidina azy mantsy ny zaza iray tsy vita vaksiny. Araka ny fantatra, Beloa-sur-Tsirbina, Tsiombe, Amboasary, Nosivarika no toerana tena nahitana io trangana aretina io be indrindra nanomboka ny taona 2014. Vokatry ny fiparitany loto mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasohan-tanana ary ny sakafo tsy voadio no antony mampahazavana ny io tsy mikaretina io. Mahamaiky efa mahamaiky dia hoe zava-dehibe ny fahazotsika zany no amin'ny fahasalaman'ny zanaka malagasy. Na izany na tsy zany nefa izy io tsy omena Andriamanitra dia ampy izay fa mila tandrovana satria raha tsy mitandrina antsika, raha tsy manohy ezaka dia sanatria mety hivelona indray zany aretina polio zany. Dia izay indrindra no antony mahatonga an'izao hetsika atao fanamafisany andro vaksiny polio fa 4 izao amin'ireo faritra voalazako teo ireo. Ny antony hoe manina no ireo faritra ireo moa zany dia amin'ireo no mbola hita hoe somary mbola tsy tena tratra le ambanimbany ihany ny tany zaza vita vaksiny dia mila mafisina mba hitazonantsika an'izay hoe tsy fisian'ny polio eto Madagasikara zay. Ankoatra izay, na dia efa nahazo ny sata amin'ny maha-firenena afaka amin'ny aretina polio aza i Madagasikara, isatrany ny fanaovam-baksiny ahafana mitazona io sata io. 5,700 ny zaza voateraka hatramin'ny 7,20 volana araka izany no isitraka ny vaksiny tafiditra ao anatin'ny fanamby napetraky ny ministeran'ny fahasalamana raha ny fantatra androany. Ambola izany eo amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany isika dia tsy misy afa-tsy ny fikarakarana sy ny fandraisan-tanana ireo marary voan'ny Alzheimer hatreto no fitsaboana io aretina io. Hatreto anefa dia tsy mbola misy ny fanafody manasitrana izany aretina Alzheimer izany. Androany ary no andro maneran-tany natokana ho an'ity aretina ity izay nomarihana teny Mahazo Arivo. Noro Fitiavana sy Rivo Rajaonarivelo. Anisan'ny aretina mbola tsy nahitaam-panafody raha ny Alzheimer. Efa misy kosa ny fomba atao azo analavirana azy. Tafiditra ao anatin'izany ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny fo, ny fifandraisana tsy tapaka amin'ny mpiarabelona, ny fampiasana saina. Tsy misy afa-tsy ny fikarakarana ny marary amin'ny alalan'ny fanehoana fitiavana, fandroana azy ireny ny zavatra tiany atao no ahafana mitsabo ny Alzheimer. Marina moa fa mbola mahatsapa fitiavana alahelo, afaliana ny olona marary ny aretina io. Tsika aloha dia tsy hoe tsika rery fa maneran-tany dia fa voalaza io fa tsisy fanafana mihitsiny. Fa dia fotsiny mandray tanana sy maneho fitiavana sy fanakekezana be dia be an'ilay marary dia mampifanerasera azy amin'ny olona rehetra ohatra ny ataona iaby ny tanora sokajy taona rehetra dia miaraka amin'ilay marary, miaraka amin'ny fianakaviany koa. Manoloana ny fikarakarana ny marary toy izao, anisan'ny olana sedra an'ity fikambanana iray mandray an-tanana ny fitsaboana ny tsy fampiny trano andraisan'ny olona voan'ny Alzheimer. Izany indrindra no antony nisy ny hetsika karakarain'izy ireo ny farany volana septambra izao eny amin'ny ISTS Mandriamenina Andoharany Fotsy anoanana ny fandrenana ny fitoerana mitsabo ny aretina Alzheimer. Misaotra anao nametraka an'ilay fanontaniana fa ny olana dia betsaka mihitsiny satria raha tsy teny fotsiny izay izao ny toerana misy anay nefa n'ilay zokiolona sy ilay marary mitombo. Ary ty tanàna ity dia tanàna nampindramin'olona fa tsy hoe anay akory na hoe malofa izay tsy malofa mihitsiny koa izay fa tena olona tsara sitrakory nampindrana tenay. Nefa tena tokony mila fanamboarana mihitsiny ilay izy sy mila fanatsarana. Voalohany indrindra mba ahafahana mandray an'ilay marary sy ilay zokiolona fomba tsy tena hoe manara-penitra fa mba ao anatin'ny rariny sy nitsiny. Ary faharoa manarakaraka zany ho fanomezam-boninahitra n'ilay tompon'ny tanàna izay napindrana an'izy maimaimpona. Dia any zany hoe fanamboarana n'ity aloha zany ny voalohany indrindra. Dia ary izay moa no antony anankiray tena hoe nanaovanay n'ity ilay fitadiavam-bola amin'ny 20 volana septambra ity. Androany nampiavaka ny andro maneran-tany ho an'ny Alzheimer teny Mahazo Arivo ny fampahafantarana mahakasika io aretin'io sy ny fanentanana ny tsirairay mba tsy hanana fijery ratsy manoloana ny marary.
fa mbola sehatra iray ahitana kolikoly betsaka indrindra ny sehatry ny fananantany noho ny tsy fahafantaran'ireo olona ny dingana rehetra arahina eo amin'ny ho tontolo io. Misy arak'izany ny toro lalana ho an'ireo olona rehetra izay mikarakara taratasy tany eny anivon'ny birao ifotony ho an'ny fananantany. Fiara-miasa amin'ny Bianco sy ny Transparency International ary ny ministeran'ny fananantany sy fanajariana ny tany ity fanomezana torolalana ity. Eden Eliasy, Manorandrimalala. 7 isanjato hatramin'ny 20 isanjato nireo fitaranana voaray momba ny kolikoly dia avy amin'ny sehatra ny fananantany avokoa araka ny tatitra navoaka ny Transparency International androany. Maro amin'ireo olona indrindra fa ireo any ambanivohitra lavitra no tsy mahafantatra ny dingana rehetra araina eo amin'ny sehatra io. Tafiditra ao anatin'izany ny fangatahana tany, ireo karazana tany azo angatahana, ny fangatahana fampanofana tany, ny karazan'olona afaka mahazo maimam-pona ny tany-panjakana, ny fikarakarana ny taratasy tany sy izay rehetra manodidina ny tany. Noho izay tsy fahafantarana izay indrindra no antony namoahany Transparency International ny torolalana momba izany. Natao izany mba hisorohana ny kolikoly. Ity zany dia ireo fitsipika rehetra izay mifehy fananantany ahoana ny fomba atao raha ohatra ianao ka te ahazo karatany ohatra, ahoana ny fomba fangalana certificat de situation juridique, ahoana ny fanaovana mutation sy ny sisa. Ireo izay fantatsika hoe atao hoe fitsipika mampisy kolikoly zany ireo zavatra atao ireo satria tsy fantatry ny olona ny lalàna mifehandreo aloha voalohany indrindra. Dia efa isika rehetra izay olom-pirenena mifandray amin'ny servisin'ny fananantany mahafantatra hoe misy ny famezivezena sy ny sisa, misy ireo hoe miandry amam-bolana, misy mihitsy raha mataona mbola tsy mahazo ny taratasy izay tadiaviny ihany dia lasa misy zany ny atao hoe tentation iteny frantsay na fakapanahy hoe aleoko mandoa vola kely dia mety ho azoko vetivety ilay izy. Dia hisorohana an'izay zavatra izay indrindra zany namoahana n'ity torolalana ity satria mba ho fantatry ny olon-drehetra eto Madagasikara hoe inona marina lalàna mifehandreo fitsipika hita ao anatin'ny fananantany ireo. Zaraina mamem-pona ary aparitaka manerana ny Madagasikara ity torolalana ity. Isitraka izany voalohany ireo avy amin'ny faritra atsimo andrefana, Boendy ary Diana. Hatreto aloha mbola miisa 3,000 ireo boky natonta momba ity torolalana ity. Fiara-miasa amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny sampandrarahan'ny fananantany miaraka amin'ny Bianco sy ny Transparency International no ahafahana manatanteraka ity tetikasa fanomezana torolalana ho an'ny olon-drehetra ity mba ahatanteraka ny vina 24 dia ny ahombiazana amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ankasitrahana ny fanarahanao ny vaovao hatramin'ny farany. Hatreto ihany koa ny fotoana irahantsika izany ho amin'ity anio ity mametraka ny veloma mandra-piona ary manome fotoanantsika indray ho amin'ny rapitsy toy izao.